petraku izao Ny fiainako ny aviko Zay rehetra mombay Ampelantananao raio Misy fiadanana Sy fiainana maharitra Mandraky izay Ampelantananao topo Mapetrako izao Ny fiainako ny aviko Zay rehetra mombay Ampelantananao raio Misy fiadanana Sy fiainana maharitra Mandraky izay Ampelantananao topo Lumatsaran Rasendra di saruja Sarukumana Saretama kinamina Ampelantananao topo no fifalinivo Ampelantananao raio no masambako Ny fiainako ny aviko Zay rehetra lasako Miloko marina Paviaminao topo Ampelantananao topo Lumatsaran Rasendra di saruja Sarunumaiva Faly miarahabatsika rehetra miaran Jesosy tratra zao fanokafana ny fivoriana izao Andriamanitra ny fiadanana ny amintsika tsirairay avy ny bokin'ny Deutéronomia moa no ianarantsika zao fitarihateny no atolotra eto dia sokafatsika tandrifiny Deutéronomia fa mety hisy zavatra hovakina eny agnelagnelany fagnazavana iny ao amin'ny bokin'ny Deutéronomia. Ny zavatra voalohany resahako eto dia ny agnaran'ny boky. Ny agnaran'ny boky no resahana voalohany. Ny hoe Deutéronomia dia avy amin'ny teny Grika. Ny hoe Deutéronomia dia teny Grika izy io, teny roa natambatra. Ao ny hoe Deutéros sy ny hoe Nomos. Zany hoe ny hoe Nomos dia lalàna, ny hoe Deutéros dia faharoa,
lalàna faharoa zany no heviny. Tsy teny grika nefa fa teny hebreo no nanoroatana ny testamenta taloha, ka tsy io hoe Deutéronomia io no amin'ny testamenta taloha fa teny hebreo. Ka ny hevitry ny teny hebreo hoe nadika hoe Deutéronomia zany a dia ao ny hoe ele hadebarim, zany hoe raha dika io hoe ele hadebarim io dia indreto ireo teny. Zay zany no agnaran'ny boky eto. Raha dika amin'ny teny malagasy zany dia hoe indreto ireo teny. Io zany no tokony ho agnaran'ny boky ty. Ny boky Deutéronomia moa zany a dia ao agnatin'ny lalàn'ny Mosesy, Genesisy, Exodosy, Levitikosy, Nomery, Deutéronomia. Ireo no antsoina hoe lalàn'ny Mosesy na boky dimy Mosesy. Boky tokana io tamin'ny voalohany, fa ny teolojiana taty afara no nizara azy ho dimy. Ka rehefa nizaraina dimy izy a dia zay teny voalohany ao amin'ny fizarana tsirairay, zay no natao lohateny. Ny teny voalohany ao amin'ny fizarana tsirairay, zay no natao lohateny. Ka ny teny voalohany amin'ny fizarana fahadimy zany a, zay no natao lohateny eto, zany hoe Deutéronomia. Zay no ahazoantsika azy io. Ka ny hoe indreto ireo teny zany a, io no agnaran'ity boky ty. Io dia nalaina tao amin'ny toko 17 andininy 19. Ao no ijerentsika azy. Deutéronomia toko 17 andininy 19. Zao no hitantsika ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa mipetraka eo ambonin'ny sezam-panjakana izy, dia aoka hadikany ho azy amin'ny boky izao lalàna izao. Zany hoe nadika ho an'ny mpanjaka ity lalàna ity. Mbola resahantsika io amin'ny magnaraka, fa naverina nadika fagnindroany ho an'ny mpanjaka zany a io lalàna io. Ny lalàna naverina nadika fagnindroany ato a dia efa hita ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko 20 ka hatramin'ny 17 amin'ny ankapobeny. Ao no ahitantsika azy. Tsy lalàna vaovao zany ny ato amin'ny Deutéronomia na lalàna hafa, fa zay efa voasoratra teo aloha ihany, ka dia lazaina hoe famerenanteny izy ao amin'ny baiboly protestanta malagasy. Deutéronomia na famerenanteny. Mahatsara antsika ny teny averina, ka dia eo no andraisana azy. Azo lazaina fa fehin'ny boky dimy Mosesy na ny lalàn'ny Mosesy ny boky Deutéronomia,
famontenana izay hatrany amin'ny Genesisy ka hatraty amin'ny Levitikos ny boky Deutéronomia, nefa azo lazaina koa fa mihoatra lavitra noho izany, tsy famontenana ihany fa misy zavatra hafa koa ambara ao. Ka amin'ny ankapobeny rehefa tena dinihina akaiky izy dia hita fa sady mamitina ny lalàny Mosesy izy no misokatra ho amin'ireo boky manaraka azy izay antsoina hoe tantara deutéronomika, manomboka eo amin'ny bokin'ny Joshua ka hatramin'ny mpanjaka faharoa. Misokatra ho amin'ireo boky ireo zany ny bokin'ny Deutéronomia fa tsy mijanona ho famaranana ny boky dimy Mosesiana. Manana ny maha izy azy araka izany ty bokin'ny Deutéronomia ty ao amin'ny testamenta taloha. Anisan'ny maha izy azy ny boky ny fiteny ampiasainy izay miavaka raha ampitahaina amin'ny fehezanteny rehetra ampiasain'ny boky ao amin'ny testamenta taloha dia miavaka manokana, manana ny fomba fiteniny manokana, tsy itoviazany amin'ny boky samihafa ao. Ity bokin'ny Deutéronomia ity na dia zavatra anankiray ihany aza nolazaina dia hita fa miavaka ny azy ny fehezanteny ampiasainy, sy ny fehezanteny ihany fa ilay fomba fanoratana dia mampiavaka azy koa zany. Indrindra moa fa ny foto-kevitra teolojika izay avohitra ao amin'ny bokin'ny Deutéronomia dia tena miavaka ao amin'ny testamenta taloha zany. Ny bokin'ny Deutéronomia dia manazava ny mahamanokana ny fifandraisan'ny Yahvé amin'ny Israely. Ao no ahitana mazava indrindra ny fanazavana ny mahamanokana ny fifandraisan'ny Yahvé amin'ny Israely olony. Raha amin'ny testamenta taloha zany dia ty boky ty no tena ahitana azy mazava indrindra. Averimberina ao amin'ny bokin'ny Deutéronomia ny traikefan'ny Mosesy tamin'ny tarihan'ny zanak'Israely nivoaka avy tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana. Averimberina ao io, misy antony amin'ny remberenana an'io satria io no fototra nahafantaran'ny zanak'Israely any Yahvé. Ao amin'ny Exodosy izy dia averimberina matetika ny hoe izaho ny Jehovah Andriamanitra ao izay nitoranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, tany nahandevozana, aza manana andriamanitra hafa fa izaho ihany. Ka averimberina ato amin'ny Deutéronomia ihany koa io resaka io, satria ilay traikefan'ny Mosesy izay nitarika azy tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana dia miaraka amin'ny fampianaram-pinoana eny an-dalana ho fampiorenana ny finoan'ny zanak'Israely. Isaky ny misedra zava-tsarotra izy dia ampitombon'Andriamanitra ny finoany, arenin'Andriamanitra ny finoany na dia mitady hemitra azy. Ny boky Deutéronomia koa dia boky feno fananarana ny Israely hanompo an'i Yahvé amin'ny folo manontolo. Eo koa ny isan'ny maha izy azy amin'ity boky ty io. Feno fampianarana ny Israely hanompo an'i Yahvé amin'ny folo manontolo. Zany hoe tsy hanompo Andriamanitra hafa na hanompo zavatra hafa fa hanompo an'i Yahvé amin'ny folo manontolo. Zay ny zavatra rehetsika atao amin'ny bokin'ny Deutéronomia. Miverimberina ao araka izany ny hoe amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra
amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Ao amin'ny bokin'ny Deutéronomia no ahitantsika n'izany miverimberina imbesaka indrindra atao amin'ny soratra masina. Ohatrany hoe tiavany Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Ato no ahitantsika an'izany. Miverimberina ihany koa ny hoe eo amin'ny tany izay novidiny Yahvé Andriamanitra ao homenanao. Miverimberina ato amin'ny bokin'ny Deutéronomia zany. Zany hoe mampahatsiahy ny fanafahana tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana zany. Io no mampahatsiahivina hoe eto ny toerana izay nomagnina ho anao, ka tsy tokony ho very, tsy tokony hiala an'io toerana io, fa Jehovah'Andriamanitra no efa nitondra amin'io toerana io. Zay ny amin'ny mahizy azy ny boky Deutéronomia raha atao indray mitopy maso. Fa ho jerentsika manaraka ny foto-kevitry ny boky Deutéronomia. Ny boky Deutéronomia dia ahitana mazava ny teolojian'ny fifidianana sy ny fanekena. Io moa teolojia fototra ao amin'ny testamenta taloha. Samy miresaka an'io daholo ny boky rehetra ao amin'ny testamenta taloha, fa ato amin'ny Deutéronomia no ahitana azy mazava indrindra sady miverimberina indrindra, imbesaka indrindra ny amin'ny fifidianana sy ny fanekena. Fototra ao amin'ny testamenta taloha hoy aho ny fifidianana sy ny fanekena, satria zao io no ahafantaran'ny zanak'Israely any Yahvé hoe izy no nifidy an'i Abrahama ny antso avy any oran'ny Kaldeana ho any amin'ny tany Kanana, tany nampanantenainy ny razany. Misy efatra moa ny teolojia fototra ao amin'ny testamenta taloha dia zao: Yahvé mpanafaka ny Israely hatrany Egypta, tranona handevozana. Io ny anankiray voalohany. Ny faharoa dia Yahvé Andriamanitry ny razana nanao ny fampanantenana. Yahvé Andriamanitry ny razana nanao ny fampanantenana. Ny hoe Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Isaka, Andriamanitry Jakoba nanao ny fampanantenana azy ireo homena ny tany Kanana, zay tany tondra-dronono sy tantely. Io ny faharoa. Ny fahatelo dia ny hoe Yahvé no mpahary sy mpanjaka. Yahvé no mpahary sy mpanjaka. Dia ny fahaefatra farany zay resahantsika eto dia ny amin'ny fifidianana sy ny fanekena. Yahvé no nifidy ny zanak'Israely, nanao ny fanekena taminy. Ka ato amin'ny boky Deutéronomia no ahitana izany mazava indrindra ao amin'ny testamenta taloha. Tsy nohony hatsaran'ny firenen'Israely no ny fidianan'ny Yahvé azy, fa firenena mpiodina io, tena firenena malotomolotra io. Nefa izay faharatsiany zay no ny fidianan'ny Yahvé azy ho vany ho tsara, hareniny hiala tamin'ny faharatsiany, ka ho tonga tsara hamokatra araka izay ilany azy. Ny zavatra rehetra ao amin'ny testamenta taloha araka izany dia io fifidianana io no fohibeny na fodi-dresaka ao. Ary tsisy zavatra mihetsika ao amin'ny testamenta taloha ao raha tsy ny fanekeny Yahvé no resahana. Fanekena ataony amin'ny Israely
dia ny hoe aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Io no nanombohany azy tamin'ny Abrahama araka ny Genesis 12:7. Aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ka dia io ny tohizany hatramin'ny Genesis ka hatramin'ny Malakia. Tsy maintsy no tanterahiny io amin'ny alalan'io firenena io ny fipoiran'i Jesosy izay ho fitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Manondro tondrozotra tokana ny testamenta taloha ray manontolo dia manondro an'i Jesosy. Izay tantara rehetra tsy hanondro an'i Jesosy amin'ny testamenta taloha dia azahan'ny testamenta taloha, fa zay hipakary amin'i Jesosy ary ihany no tohizany raha mamaky ny testamenta taloha io sika. Io no fahatanterahan'ny fanekena. Zany no ahazoantsika fa ao amin'ny testamenta taloha dia matanjaka zany teolojian'ny fifidianana sy ny fanekena izany ny amin'ny hipoiran'i Jesosy izay hamonjy izao tontolo izao. Kanefa ato amin'ny Deutéronomia hoy isika no ahitana izany mazava indrindra amin'ny lafiny rehetra. Tsy izany ihany no foto-kevitra hita ato amin'ity boky ity, fa hita ao koa ny filazany Mosesy mivantana amin'ny Israely ny tenin'ny Yahvé. Yahvé no miteny amin'ny alalan'ny Mosesy ao amin'ny boky Deutéronomia. Yahvé no miteny amin'ny alalan'ny Mosesy ao amin'ny boky Deutéronomia. Zany hoe ny vava miteny no an'ny Mosesy, fa ny teny izay ambara dia tenin'ny Yahvé amin'ny ankapobeny. Ka ato amin'ny Deutéronomia no ahitantsika an'izay mazava sy mivantana ihany koa. Hita ato amin'ny bokin'ny Deutéronomia koa arak'izay fifidianana sy fanekena zay ny amin'ny atao hoe didim-pananana na testamenta. Ny hevitry ny teny hoe testamenta moa zany dia didim-pananana na tetim-pananana na fizarana lova. Zany hoe fanolorana azy ireo ny tany Kanana izay holovany. Saingy izao misy condition na misy fepetra, misy fitsipika arahina mba hahazoana izany tany Kanana izany. Zay no ho resahatsika ny amin'ny lalàna Deutéronomia rehefa avy eo. Yahvé no Andriamanitry ny Israely. Izy no nanomana ny tany Kanana holovany ka manao didim-pananana ho an'ny Israely. Na dia maro aza ny zentilisa tao Kanana dia tsy maintsy ny roahana, tsy maintsy ny ravana ny mandany Jeriko, tsy maintsy ny narodana ny tanànany Ai sy ny sisa mba hidirany zanak'Israely ao, satria didim-pananan'i Yahvé zany, didim-pananan'i Yahvé ho an'ny Israely. Ka tsy zavatra kisendrasendra ny zavatra voaresaka ato, fa tena efa voaomany Yahvé ho an'ny Israely. Ary io dia amin'ny alalan'ny Mosesy ihany no itenenana an'io didim-pananana io. Yahvé Andriamanitry ny Israely, ary ny Israely vahoaka ny Yahvé. Eo koa no foto-kevitra ty bokin'ny Deutéronomia ty. Yahvé dia Andriamanitry ny Israely, ary ny Israely dia vahoaka ny Yahvé. Araka izany dia Yahvé no mandidy izay rehetra hataon'ny Israely. Izy no mamoaka ny didy ny amin'izay hataon'ny firenen'i Israely izay vahoakany. Zay moa no
anagnatsika ny faneva eto ao amin'ny toko faharaiky amby folo andinin'ny voalohany tapany a. Ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao ka tandremo mandrakariva izay asainy ho tandremana. Amin'ny mahafanana ny ave ny Israely dia izay tiany hanaovana ny fananany, izay tiany hitondrana ny fananany, izay tiany hampanaovina ny fananany, zay no hampanaovina. Ka tsy mahagaga raha handidy sy hibaiko ary hampianatra sy hananatra ny Israely izy amin'ny alalan'ny Mosesy izay miteny mivantana ato. Ka rehentsika amin'ity boky Deutéronomie teny fananarana, fampianarana, fitaizana, fampaherezana sy ny maro hafa koa. Toy izao no fizarana ny boky amin'ny ankapobeny. Toko voalohany ka hatramin'ny toko faharaiky ambin'ny folo dia ahitana ny teny fampidirana sy ny fananarana maro samihafa. Ny toko faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahavalo amby roapolo dia ahitana ny lalàna sy ny lafiny litorjika, lafiny litorjika. Ny toko fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo dia mbola ahitana fananarana farany ihany koa. Mizara telo tahaka izay zany ny bokin'ny Deutéronomie. Fizarana voalohany toko voalohany ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo, fananarana sy teny fampidirana. Ny fizarana faharoa ny toko faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo ahitana ny lalàna sy ny lafiny litorjika. Ary ny fizarana fahatelo farany ny toko fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo ahitana ny fananarana farany. Fa ny toko faharaiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny toko fahaefatra amin'ny telopolo kosa dia teny fanaovam-beloma sy famaranana ny boky dimy Mosesy na ny lalàn'ny Mosesy zany. Zay no hita ao amin'ny ankapobeny. Izay hidirantsika manaraka eto dia ny amin'ny mpanoratra ny boky Deutéronomie. Araka ny Deutéronomie toko faharaiky amin'ny telopolo, vakitsika koa ny Deutéronomie toko faharaiky amin'ny telopolo andinin'ny fahasivy. Ao no ahitantsika ny mpanoratra ny boky. Andinin'ny fahasivy sy fahaefatra amby roapolo. Andinin'ny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy dia nosoratan'ny Mosesy izany lalàna izany. Io zany antony anankiray ilazana hoe Mosesy no nanoratra nyity boky Deutéronomie ty. Dia ao koa ny andininy fahaefatra amby roapolo. Ary rehefa voasoratry Mosesy teo amin'ny boky avokoa ny tenin'ity lalàna ity. Eo koa zany antony anankiray faharoa izay manondro fa i Mosesy no nanoratra ity boky ity. Kanefa zao ao amin'ny toko faharoa amby telopolo dia ahitantsika zavatra hafa mifanohitra amin'izany. Ary tsy mbola mifarana za no toko fahaefatra amby telopolo dia fa efa maty Mosesy, efa naleviny Mosesy, ka iza no hanoratra ny toko fahatelo amby telopolo sy ny fahaefatra amby telopolo raha lazaina hoe soratry Mosesy. Ny mpandinika taty aoriana dia milaza fa tsy Mosesy no nanoratra an'io. Jesosy anefa dia milaza fa ny boky dimy dia lalàn'ny Mosesy.
ao amin'io ka toko fahaefatra amby roapolo andininy faefatra amby efapolo ao no ahitasika an'izany faefatra amby efapolo sy fahadimy amby efapolo leo ka toko faefatra amby roapolo andininy faefatra amby efapolo sy fahadimy amby efapolo masaingy zao rehefa tena nodinihina dia hita fa taty aoriana lavitra ny Mosesy zay vao voasoratra ny Deutéronomia hita ao arak'izay voalaza ao amin'ny toko fahafito ambin'ny folo teo andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo dia ny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo fa efa misy tantarana mpanjaka ao ary nisoratana ho an'ny mpanjaka ity lalàna ity araka ny lazantsika ny agnarany tamin'ny voalohany teo hoe dia nisoratana ho azy nisoratana amin'ny boky ho azy ho an'ny mpanjaka raha mijery an'io sika dia hita ao amin'ny Samoela voalohany toko fahafolo andininy fahadimy amby roapolo fa ny mpanjaka n'Israely no nanoratana azy ity zany hoe efa tamin'ny vanim-potoana taty afara lavitra be no nanoratana azy raha mijery ny tantaran'ny zanak'Israely sika rehefa tafiditra ao amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely Joshua sy Kaleba no nitarika azy ao rehefa maty Joshua sy Kaleba dia nanendry mpitsara Andriamanitra hitantana ny firenen'Israely nandritra ny 300 taona ka hatramin'ny 100 taona eo ho eo dia vanim-potoan'ny mpisara no nisy tao nandritra ny 300 taona ary taorian'izay zay vao vanim-potoan'ny mpaminany ary tamin'ny vanim-potoan'ny mpaminany no nisy ny vanim-potoan'ny mpanjaka mpisara 300 moa no ny fandimby nandritra n'izay 300 taona zay ka isan'ny mpitsara ry Gideon ry Samson sy namany ary ny mpitsara farany dia Samoela sady mpaminany voalohany Samoela no mpitsara farany ka tamin'ny vanim-potoan'ny mpaminany no nisehoan'ny vanim-potoan'ny mpanjaka teo amin'ny firenen'Israely vanim-potoan'ny mpaminany ny mpaminany nananatra ny mpanjaka teo amin'ny fitondram-panjakana ka zay no antony nanoratana nyty ho an'ny mpanjaka raha dinihina dia tokony ho tamin'ny taona 220 talohan'i Jesosy Kristy eo ho eo zany fotoana zany raha jerena koa ny toko fahafito amby roapolo ka hatramin'ny toko fahasivy amby roapolo amin'ity Deutéronomie ity dia hita fa efa voasoratra ao amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo ka hatramin'ny toko fahatelo amby roapolo ny akamaroan'ny zavatra hita ao nahoana no zavatra agny afara be no hita ao satria ity boky Deutéronomie ity dia efa miresaka ny réforme deutéronomika nataon'ny Josia mpanjaka tamin'ny androny Jeremia mpaminany i Josia no nanao ny fanavaozana tamin'ny tempoly tamin'ny androny Jeremia mpaminany tsy mora ny fanompoan-tsampy nataony rainy tao amin'ny tempoly rehefa nandimby azy i Josia mpanjaka nasaina ny vakina teo masony ny lalàna Deutéronomika ty tao amin'ny tempoly dia nandrovotra ny fitafiany
Josia mpanjaka tamin'izay, ary nampandrava ny sampy rehetra zay nampidirina tao amin'ny tempoly, nanao ny fanavaozana rehetra, namerina ny fivavahana amin'ny sabata, namerina amin'ny laony ny fivavahana amin'ny ave, fialana tamin'ny fanompoa sampy rehetra no havaoziny Josia mpanjaka tanteraka ny lalàna tao amin'ny tempoly, satria nosoratana ho azy ity lalàna faharoa ity na ity Deutéronome ity, araka ny toko 17 andinin'ny 19 zay nandraisana ny lohatenin'ny boky araka ny voalaza teo. Io no azo ambara amin'ny ankapobeny momba ny mpanoratra ny boky sy ny antony nanoratana azy, ary azo lazaina azy fa ty bokyny Deutéronome ity dia misy fandraisana hatrany amin'ny boky Malakia, eny amin'ny bokyny Isaia mpaminany sy amin'ireo tantara deutéronomika ireo ihany zany fa mahafaoka ny faminaniana rehetra ao amin'ny testamenta taloha manontolo ny boky Deutéronomia. Azo lazaina fa ivon'ny testamenta taloha manontolo ity boky Deutéronomia ity. Ny zavatra resantsika manaraka dia ny fomba fanambaran'ny boky Deutéronomia any Yahvé, na ny momba any Yahvé, na ny momba an'Andriamanitra. Manao hoana ny fomba fanambarany any Yahvé Andriamanitra. Efa voalaza antsika teo moa fa ny fifidianana no fototry ny fananarana rehetra ao amin'ny Deutéronomia amin'ny maha olom-boafidy ny Yahvé ny Israely no azoany mananatra azy. Da zao io fananarana rehetra hita ao amin'ny Deutéronomia io dia tahaka ny fananarana aty amin'ny testamenta vaovao, fa saingy zao fananarana ara-pilazantsara, fananarana hino an'i Jesosy noho ny asa lehibe zay nataon'i Jesosy ho antsika. Zay izy raha aty amin'ny testamenta vaovao, fananarana hino an'i Jesosy noho ny asa lehibe zay nataon'i Jesosy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Ny amin'ny testamenta taloha dia fananarana ny zanak'Israely hino an'i Yahvé izay nanafaka azy tany Egipta trano nandevozana. Ny amin'ny testamenta vaovao moa dia fanafahan'i Jesosy atsika tamin'ny fanandevozan'ny fahafatesana. Io fahafatesana io ny tena manandevo atsika. Raha tsara fa ny zavatra rehetra magnandevo atsika dia nitahotra fahafatesana. Na inona zavatra magnandevony olona ialany tamin'Andriamanitra dia ho tahotra fahafatesana io amin'ny ankapobeny. Ka izay no tsy maintsy niadian'i Jesosy amin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana, hanehoan'ny faresiny io zavatra magnandevo atsika io. Io tandindon'ny fanafahana ny tany Egipta, nandevoziny Egiptiana ny zanak'Israely tanafahana tamin'izany fagnandevozany zany mba hivoaka ny mahafirenena azy, ny maha olom-boafidy azy ny ankapobeny. Ka io fifidianana io no isehoan'ny mahizy azy an'i Jehovah Andriamanitra. Ity mampiavaka ny boky Deutéronomia amin'ny boky rehetra ao amin'ny testamenta taloha ty zavatra lazaiko manaraka ity. Ny boky Deutéronomia dia manaiky ny fisian'ny Andriamanitra maro. Ny boky Deutéronomia dia manaiky ny fisian'ny Andriamanitra maro, manaiky ny fisian'ny Andriamanitra ny jentilisa isan-karazany io. Fa saingy zao ny boky Deutéronomia dia mananatra ny Israely
fa sy mahazo manompo an'ireny Andriamanitra ny zentilisa ireny fa Yahvé ihany no Andriamanina. Zany hoe monothéiste pratika zany no hita ato amin'ny boky Deutéronomia. Ny boky rehetra amin'ny testamenta taloha nefa dia milaza fa sy misy ny Andriamanitra hafa. Raha tena jerena amin'ny teny fototra ny hoe aza manana Andriamanitra hafa fa izaho ihany dia izao no hita azy hoe ahitana azy ao sy manana Andriamanitra hafa ianao. Zay no tena azo andikanany didy voalohany avy amin'ny teny Hebreo raha ny Exodosy 20 ny jerena. Tonga dia lazainy mivantana sahala amin'izay hoe sy manana satria tsy misy zany Andriamanitra hafa zany. Fa ny ato amin'ny Deutéronomia dia manaiky ny fisian'ny Andriamanitra hafa isan-karazany fa saingy izao mandrara ny Israely mafy dia mafy hoe sy mahazo manompo an'ireny karazan'Andriamanitra hafa ireny fa Yahvé ihany no Andriamanina. Io zany no zavatra misongadina ato amin'ny boky Deutéronomia. Andriamanitra dia asehon'ny boky Deutéronomia fa ambony lavitra noho ny olona rehetra, ambony lavitra noho ny zavaboahary rehetra, ary tsy toha izy avo sy manerinerina tompo mahefa ny zavatra rehetra izy. Ato amin'ny boky Deutéronomia no ahitasika an'izany. Yahvé dia manatrika ny firenen'i Israely amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, ary tsy hoe fanatrehana ara-panahy ihany io fa tena présence réelle. Zay no ilazana azy. Tena manatrika ny zanak'Israely amin'ny fombany rehetra, amin'ny fanaony rehetra. Yahvé Andriamanitra ato amin'ny bokin'ny Deutéronomia no ahitana an'izany fanatrehany Yahvé ny firenen'i Israely zany. Ny zavatra resafika manaraka dia zao: ny amin'ny fifidianana sy ny fanekena misongadina ato amin'ny bokin'ny Deutéronomia ny teolojia ny fifidianana sy ny fanekena arak'izay fanoresantsika teo aloha amin'ny toko 4:7 ny tena nindriany an'izany. Ka velariny bebe kokoa mihoatra noho ny ilazany boky hafa azy ny fifidianany Yahvé sy ny fanaovany fanekena amin'ny firenen'i Israely. Mampivelatra ny teolojia ny fanekena ty bokin'ny Deutéronomia ty arak'izay fanoresantsika azy teo, zany hoe manao resaka contextualisation na hatrandribo. Zay no azo ilazana azy amin'ny ankapobeny. Misy fanekena koa ataon'ny zentilisa, firenena zentilisa magnodidina ny Israely zany, tahaka ny antsika malagasy hoe misy manao tangena ny malagasy, misy manao sisika. Inapo moa regny raha ataony olo amin'ny dina regny, misy karazana fanompoan-tsampy ao maro samihafa ao. Dia miditra ao agnatin'ny regny ty bokin'ny Deutéronomia ty, fa saingy zao avahany tao zay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa zay zavatra mifagnaraka tokony hampifanarahana amin'ny fanekena, zay no hahazoan'ny olo azy, zay no ampiasainy amin'ireny zavatra ataon'ny zentilisa regny. Ohatra zao hoe
ny toby lehibe sotanana dia manao asa piraisana. Ny asa piraisana dia fanaon'izay ntilisa talohan'ny ny fohazan'ny dadarainy Soanambo, fandroitana vatolahy hanaovana fanompoan-tsampy, izay no hanaovana asa piraisana ohatra. Le asa piraisana no raisin'ny toby lehibe sotanana satria tsy hita izay maharatsy azy, fa saingy tsy asa piraisana hanompoan-tsampy intsony no nataony, fa asa piraisana hanompoana an'Andriamanitra, hampiharana ny didy vaovao. Ka tahatakan'izany ny fomba andraisan'ity bokin'ny Deutéronomia, an'iregny fomba fanaon'izay ntilisa rainy rehefa hanao ny fanekena, zavatra azo ampiasaina hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny firenen'i Israely, izay no andraisany azy. Ary izay anisan'ny mampiavaka an'ity boky Deutéronomia ity amin'ny ankapobeny. Ny farana dia ny amin'ny lalàna deutéronomika. Manao ahoana ny fomba iresahan'ity boky Deutéronomia ity ny amin'ny lalàna. Izao ny fomba iresahany azy: lazainy alohan'ny didiny avea sy ny fitsipika ave, dia arahin'ny fampianarana sy fananarana ary fitaizana sy fampaherezana. Arak'izany dia tsy mikendry famonoana olona ny filazana ny lalàna ao amin'ny boky Deutéronomia, fa mikendry fiainana ho an'izay rehetra manaraka azy, ho an'izay rehetra mankatò ny lalàna. Izany hoe fanabeazana ny firenen'Israely hahay hitandrina izay rehetra andidiany ave azy, mba hananany fiainana, mba hananany lova izay omeny ave azy. Amin'ny ankapobeny dia azo zaraina roa ny lalàna deutéronomika. Dia ao ny antsoina hoe loi casuistique na lalàna ankapobeny ina ngano azo lazana etika moa zany no azo lazana azy, na fitondran-tena, fitondran-tenan'ny firenen'Israely, lalàna momba ny fitondran-tena hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay no azo ilazana azy ny ankapobeny. Io zany io loi casuistique io dia misy ny hoe ka moa zany trangan-javatra, hoe rehefa zao no mitranga dia zao no atao, rehefa zao no mitranga dia zao no atao. Zay ilay hoe loi casuistique. Ohatra hoe ny maso solon'ny maso, ny nify solon'ny nify. Zay mahafaka ny masony anankiray dia esorina koa ny masony anankiray, zay mahafaka nifiny anankiray dia esorina koa ny nifiny anankiray. Zay ilay loi casuistique, zany hoe fikendrena ny fitondran-tena hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mba tsy hisy olona hamono olona, dia misy fitsipika arindra ny fiarahamonina tahakan'izany. Ny lalàna karazany faharoa dia ny atao hoe loi apodictique, azo fitinina hoe ny didy folo eo, ny didy folon'Andriamanitra eo, tsy angalana tsy agnapiana fa eo didy folo eo no loi apodictique. Zay azo lazaina fa fototra ara-pivavahana, zany hoe didy omen'Andriamanitra
mivantana ho fiainan'ny zanak'Israely ary fitininy amin'ny hoe tiava an Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, fananao rehetra, sainao rehetra, herinao rehetra, ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Io no amin'ny tinana azy amin'ny ankapobeny. Fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana zany, zay no atao hoe loi apodictique amin'ny ankapobeny. Mikendry fanatsarana ny fiainan'ny zanak'Israely zany ny lalàna, mikendry ny fiainany ara-pivavahana ifandraisany tanteraka amin'ny ave, amin'ny mahaolony ave azy, ny lalàna deutéronomique. Ary ny tena foibeny dia zao, mikendry ny famonjena ho an'ny Israely ny lalàna, mikendry ny ahafantarany ny fanafahana azy tany Egypta sy ny fampidirana azy ny tany Kanana, mba tsy ho very eny an-dalana izy fa ho tafiditra amin'izay hitondrany Jehovah'Andriamanitra azy. Natra ny an'Andriamanitra raisana karifana masina azy etra mitalo indrindra ka mandrakizay. Amen. Simbanabanjusianao Saruvi fachamizai Kachamizau Família puni nuni ainanau Espiritu Nifikia Siteyai no kuriana Ae fimpirimpirikyu Ni masuna Utate wampi terena Si pande ficha pamindrafu Si pande saina eruka Na kumana vaka Manu mi fiaina na fiadana Abunau esinawa Ka azanga Sapaku Chakau Nasarutrani lalana Udiavina Fununau Jesus Yogaira Matai saresa mariza Matai sareta cesana Jesus Yoyanau no Adiamani Abunau
tsy mety afatao volazanao amin'ny fombanao amilamizay ny raha mazatranao misy raha ambarakonao zakaneva tsisy karaha izy amin'ny jesosy no fanapodiny manatongana fa tsy apodiny aminazy anao